Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha rasana vavanala no hiarana amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia tonga indray ny fotoana izay rahantsika hamakivaky an'ity adiny iray sasany ity anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana ramoka izao a. Ny Aki radio a, ny Aki media, mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana, indrindra ny gropy a izay maharesy a izay miaraka aminay a isan'andro mantanteraka an'izao fandarana izao. Dia fiadanà tompony eo amintsika tsirairay avy a ary dia matoky sy mino aho fa salama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra. Faly be aho mahita anareo a ary matoky aho fa haritra hatramin'ny farany daholo tsika tsirairay avy. Dia samita ihin'Andriamanitra ary a isika tsirairay avy. Raha androany anao vao tonga eto dia teteny aminay antsika sendasenda ny ahatongavanao eto a. Fa misy raha lanin'ny tompo anao. Alleloia. Ka dia maritatra amin'ny farany. Tonga soa ianao raha androany anao vao tonga eto dia tongava indray rapitso. Alleloia. Raha hitanao fa mampahiry anao a ny fiarahantsika teto. Dia ho anareo izay efa eto ihany koa dia ny tena marina mahita ny anaranareo izay dia faly ireo indray ry zareo. Alleloia. Dia tena hoe lasa efa mifankazary tsika. Isan'andro tsika mifankahita eto a. Dia efa ohatran'ny mpihavana akaiky. Alleloia. Ka dia samy tahian'Andriamanitra anjaranareo no manitsy anarana diso fa Yasina Ranay Varsan $100 no hitako niditra voalohany teto fa Yasina Ranay Varsan no hitako avy aty a. Tahin'ny tompo Yasina Ranay Varsan a. Alleloia. Tahin'ny tompo koa anapavy $100 a. Marizo, Rodine Marie, Mama Valtina, Tojo Mikael, Erika Raka, Rodine Marie, $100 Irina, Berthe Sava, Tojo Mikael. Tena Yasina Ranay Varsan niditra voalohany ka. Yasina niditra voalohany. Tahin'ny tompo anapavy Yasina. Dia Véronique, dia Naira Keron, Itody Raonso, Veroselina, Anitra Nirina, Berthe Sava, Roly Anis, Aimé Lovely, Itody Raonso, Marie Raf, tahin'ny tompo tsika tsirairay avy a, Olgaraja Mandimby a, Aried, Zinate Oda, Bakay, Fleur, anabavy Fleur, RSF, Alléluia. Hafa tahin'ny tompo. Dia Iama, Tina Rakoto Arzaka, Jaotina Tafitaso, Rasoa Herniaina, Lauriana, Ela be tsy hita. Zay indray vao hita eto a, tonga soa, faly be zay mahita anareo a. Sendra Betsy, efa eto matetika koa Sendra Betsy tato ato a. Tonga soa koa ianao a. Rasoa Herniaina efa eto foana, Tsiry Amboaramiel efa eto foana, Ry Marie-Jo moa, Roly Anis efa eto foana. Tahin'ny tompontsika rehetrarehetra faly, tena faly be, tena faly be amin'ny fo rehetra mihitsy a, mahita antsika rehetrarehetra tonga eto dia fiadanà tompony eo amintsika tsirairay avy. Ka dia adiny iray sasany eo tsika niaraka hivavaka tsika aloha fanomboana hiaraka amin'ny anabavy aina. Le henonareo isaky ny amin'ny enina maraina iny a. Dia heno hiry tsika. Dia zara tenin'Andriamanitra eto re zoky felana rakoto a, zoky eto amin'ny gropy a. Dia amelabelatra ny toroteny a. Dia avy eo hivavaka ho an'ny firenena ny anabavintsika Erika Raka. Ka dia tahian'Andriamanitra ary a maharetatra amin'ny farany a. Felana rakoto, Robin, Iaja, Aimé Manambotso, tahin'ny tompo daholo. Ndao ary a hivavaka tsika ho an'ny fandarana, mpandrosotsika anabavintsika aina hivavaka ho an'ny fandarana. Tahin'ny tompo a raha anabavy aina hanao ny fitenenana. Ny tompo pastera dia tahin'ny tompontsika rehetrarehetra miaraka hivavaka tsika hanomboana ny fotoana. Ry Jesosy mahalalana eo dia mbola faly misaotra anao izay ny amin'izao alina izao. Misaotra anao izay Jesosy amin'ny fitantananao anay tsirairay avy eto ka tonga indray amin'izao fandaharanay alina izao Jesosy a. Ndreto izay tompo malala mangetahetanao, ndreto izay Jesosy dia tonga eto an-kianjanao indray izay Andriamanitra, hanadio ny fonay, hanadio ny fanahinay, hanadio ny momba anay rehetrarehetra Jesosy satria te heno anao izay, te handray ny teninao izay Jesosy a, ary te ho ampianarinao indray izay amin'ity alina ity, ary te hanakaiky anao indray izay Jesosy a, te hanamafy indray Jesosy ny fifandraisanay aminao, ny fitiavanay anao tompo malala. Dia mamindra fo aminay Andriamanitra ny zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao a, nataonay tamin'ity androany ity. Mangataka an'ilay rahanao mahery izay Jesosy tena hikorina anatinay tsirairay avy ihany tompo malala, mba ahafahan'ny teninao tena miditra aty anatinay, mba ahafahanay Jesosy a matsapa an'izany fanatrehanao izany tompo a. Dia mamindra fo aminay tsirairay avy reto Jesosy a, fa vonona izay tompo malala,
miainanao vonona izay Jesosy no ampianarinao amin'ity alina ity. Dia mangataka ny fanatrehanao feno izay Andriamanitra n'iza manaraka an'izao fandarana izao. N'aiza n'aiza misy anazy Jesosy na eny an-dalana na ao anaty trano Jesosy ka mangetaheta an'izao fandarana izao, miaino an'izao fandarana izao Jesosy, dia tsy olona no eneto Andriamanitra fa tena ny feonao Jesosy, ny fanahinao amin'ny masina Jesosy no hiasa amin'ity alina ity. Dia mangataka ny fanatrehanao izay Tompo malala. Ny fanahy ratsy rehetra kosa, ny fanahy izay manakana anay tsy hifantoka, ny fanahy izay manembatsembana rehetra, fanahy mitarika fatoriana sy fahakamoana rehetra amin'ity alina ity, dia fatory anay amin'ny rahanao Jesosy Kristy, tsy hanana anjara amin'izao fandarana izao ary tsy hanelingelina anay n'iza Jesosy tonga eto ary ny connexion anay Jesosy dia rakofana amin'ny rahanao mahery ka eny voalohany ka hatramin'ny farany izay Andriamanitra. Dia mankasitraka anao sahady Jesosy, misaotra anao fa eto ianao, misaotra anao satria fantatray fa efa eto ianao Jesosy miandry anay tsirairay avy amin'ity alina ity Tompo malala. Dia mankasitraka anao izay n'iza koa Jesosy hitondra ny teninao eto androany, amelabelatra amin'ny teninao eto Jesosy sy ny vavaka Tompo dia aoka ny fanahinao masina koa ny tantana anazy, ny fanahinao masina mihitsy no anokatra ny vavany Jesosy amin'ny zavatra tokony ho teneniny, tsy ho teniny ane Jesosy no teneniny eto fa ilay teny avy aminao Jesosy, fa ho fitaovana fotsiny ihany zareo androany Jesosy manaiky no fitaovana ho ampiasainao. Dia misaotra anao izay Tompo malala, anao renana ny voninahitra. Aleluia, amen. Aleluia. Saotra betsaka ny anampaviantsika tao anatin'izay vavaka ho an'ny fandarana izay. Aleluia. Amin'izao tsika hienohira anankiray ao anatin'ity tsika mifanao tonga soa mihitsy anabavy rolisy ny zanany ato, fa zanany ihany mantsy anabavy mirana ary lala efa elaela tsy hita teto dia hita indray izy. Aleluia. Dia ataontsika tonga soa. Aleluia. Izy mianaka ihany moa no fanao tonga soa eo. Aleluia. Eto moa dia misy fotoana fetiny taranaka. Aleluia. Eto daholo tsika mpianakavy dia mahafinaritra tonga soa anabavy ary lala. Dia ao anatin'ity ity tsika soa meva tahiny Tompo ihany koa, mbola tsy narabaiko teo dia kambana Rantamalala Verselina efa narabaiko teo dia tahiny Tompontsika. Hienohira tsika ity ity ila mahafinaritra koa izy ity. Dia zao tsika angataka ao anatin'ity ity hoe tazony Jesosy dia tazona antsika ny Andriamanitra. Aleluia. Indrindra amin'izao andro faraparana izao dia mioma antsika anatin'izay fotoana izay maka baiboly maka seza fa eny tenin'Andriamanitra entiny anabavintsika felana rakoto avy eto Frantsika ao aorianan'izany ira izany mino finaritra ary isika rehetrarehetra. Amen. Tazony Jesosy.
tazony a fikiro atehirizona halleloia tazony zay jesosy tsy ala aminao arovy a tompo a halleloia tena arak'izany mihitsy raha vana malala eo ihany eo akaikin'andriamanitra eo atanan' jesosy ihany a no afaka nantsika toko fa tsisy arombaka atsika fa te andrombaka ny satana zao a ary fotoana fandrombahany satana zao am'izao andro faran'izao mandrovotsi mihitsy izy sitona faraparany zay azony sotomony na amin'ny alalan'ny fakiviana sotomony ianao amin'ny alalan'ny farerana sotomony ianao ny alalan'ny fangatsiahana sotomony ianao amin'ny alalan'ny na mandalo ady ny olona tia nosotoma natahina be ny olona tia nosotoma tsy ny ady ihany mampiverin-dalana olona fa le fitahiny koa ndra mampiverin-dalana ny maro a anadronina an'Andriamanitra raha tsy zany Andriamanitra nyteny hoe nivoky Jesosy ka namelidaka fa ianao a tanga tao mihitsy Jesosy a tazony a fikiro a de tehirizo a fa eo akaikinao ihany a no mahatsara sily ihany fanasina zay vao narabaiko teo a de ho tahin'Andriamanitra ne a tsika rehetra arina botomara betafika tahin Jesosy a de fitako teto zananara zany taloha de izy koa mbola tsy voarabako teto arabaiko ezahako arabany lamtonirina tahiny tompo a Eliane pa Eliane sady Eliane izy zany tsy Eliane raha nasina esa le pa sangisangy zany tahiny tompo a voarabako toro kosa angamba de andoharitsika tonga de eny tenin'Andriamanitra ampandrositsika avy hatrany a zoko firenanakoto a hitondratsika tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity a de menofinaritra de verina eto rehefa tahiny tompo a zoko firenanakoto a anao ny fitenenana tahiny tompo pastera raisiko fahasoavana lehibe ho andray ry havana ny mizary ty tenin'Andriamanitra ty a zay nalaiko tao amin'ny epistily nisoratan'ny Timoty faharoa toko fahatelo a andininy fahaenina amby folo ka hatramin'ny fahafito amby folo zay mivaky toy izao ny soramandry eny ambony amin'ny anaran'i Jesosy fampirisihana ny Timoty a androso tsara araky ny efa nataony ihany zay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra de mahasoa koa ho fampianarana fandresen-dahatra ho fanontsinana zay diso ho fitazana fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra amen. Eto ny tenin'Andriamanitra de mitarika atsika pino a ametraka ny soratra masina ho loharano any vozam-pahendrena ry havana no de raina no io fahendrena ananan'io a i Timoty satria izy de olona notezaina tamin'ny alalan'ny soratra masina
hatramin'ny fahazazany. Tena nampianatra azy ny renibeany na ny reniny Louisa sy Eonika. Loharano tena nivozam-pahendrena tokoa ry havana ny soratra masina amin'izay mahasoratra nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra azy izay, araka ny voasoratra hoe izay soratra rehetra nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa ka ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanotsiana izay diso, ho fitazana amin'ny fahamarinana. Ny fahendrena dia toetra teraky ny fahaizana mandray ny fitazana sy ny fananarana na ny fampianarana, eny hatramin'ny fanotsiana ihany koa aza. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mino, araka izany no azo lazaina ho ampatsahivana antsika eto ry havana. Taddio fa vokatry ny fitsokan'ny rivotra samihafa eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'izao fotoana izao dia miteraka ny zava-misy. Ny ray aman-dreny dia tsy toa-teny intsony ary tsy eketeny loatra intsony eo amin'ny zanaka amin'izao fotoana izao. Sarotra ry havana ny fitazana satria lavitry ny fahendrena ny taranaka maro amin'izao fotoana izao. Ny zanaka samy mamaly sy mibetroka ny ray aman-dreny ary maniratsira ny nahitana masoandro sy mamingavingana ireny. Fa ianao kosa ry havana mantsira an'izany zavatra izany. Fa voasoratra hoe indro mametraka fehizoro ao izonao dia vato voafidy tsara ary izay mino tsy homenatra. Dia raiso ho anao izany tenin'Andriamanitra izany satria vato voafidy tsara ho an'Andriamanitra ianao, ko dia apetrao loharano anovozam-pahendrena ho anao ny soratra masina. Ny finoantsika an'i Jesosy ry havana dia mahatonga ny mino anaiky ho fitaovana ho amin'ny asa tsara rehetra. Mampalahelo ry havana fa tsy vitsy ankehitriny ny olona izay mitonona ho kristianina nefa dia manaiky ho fitaovana ampiasan'ilay ratsy hanao zavatra tsy manjary. Ny zavatra kendren'ny fitazana ara-tsoratra masina dia mba hahatonga ny olon'Andriamanitra ho tsara ofana sy ho fitaovana hanao ny asa soa isan-karazany. Izay rehetra teo ela velona dia tokony hanana toe-panaraka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehina. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpisoloky kosa dia androso hiaratsy foana sady mamitaka no fitahana. Ny tena mino an'Andriamanitra ry havana dia kristianina marina dia eo manaiky izy ho fitaovana amin'ny asa tsara rehetra. Tena mampalahelo ry havana amin'izao fotoana izao ny fandrenesana sy ny fahafantarana fa misy kristianina manadino izay andrasan'Andriamanitra aminy ka tsy mahay manaroatra ny fotoana mba andraisany andraikitra eny amin'ny sehatra tokony hijoroany vavolombelona eny. Fa vao maika mahavaky fo koa ny fahalalana na ny fahitana fa tena misy ny kristianina manana andraikitra eo anivon'ny fiangonana nefa dia lasa fitaovana ho amin'ny asa ratsy ka tena mandroba n'Andriamanitra fotsiny izao. Maneke ho vonina amin'ny asa tsara rehetra ary ianao ry havana. Fean'izany teny izany dia ny finoana an'i Jesosy Kristy dia fiainana sy asa fa tsy slogan na zavatra sy foto-kevitra irairaina fotsiny ihany. Efa nampianarina an'izany ianao, efa nanaiky an'izany koa ianao, ko manana ary fahendrena ry havana ka ny soratra masina ataovy taridalana anao manomboka izao dia mivonoana anao ny asan'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra rery ihany any amin'ny voninahitra. Amen. Halleloia. Soratra an'Andriamanitra tsika amin'izany tenin'Andriamanitra izay nentiny anabavintsika fianarakoto foifa. Halleloia. Foifa mafonja.
mahalaza tsara ny zavatra tiana lazaina ary fananarana ho antsika rehetrarehetra izany tenin'Andriamanitra zany tsika rehetrarehetra ahoana moa ny tsika rehetrarehetra isika ry havana malala arak'izany teny zany hoe soratra rehetra zay nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa fampianarana fandresen-davitra fanitsiana ny diso fitezana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra tsika samy tsisy mifampitsara fa tsika dia samy tsara iny ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra dia eo ampianatra tsika rehetrarehetra alleloia ary isaoran'Andriamanitra zany i Paoly dia anisan'ny olona mialatsiny kely tompona vavy Ansel Linda hianatra ny rina efa narabako teo kay dia zay ihany ka moa mbola tsy voarabako teo anavavy Linda mbola tsy voarabako teo i Paoly dia anisan'ny apôstôly mpanafatrafatra indrindra ary tena saro-piaro ary koa mpampahery i Paoly ry havana dia tena nanangana zanakara-panahy maro ary to dia mora fantatra ny mpianatry Paoly to dia fantatra ary zany mihitsy ika ry havantsika hoe raha hitanao fa misy lalana mahasoa anao dia tarito amin'izany lalana zany ny olona alleloia zay zao anisan'ny atongavana eto isan'andro dia mba hitarika anao amin'izao lalana zay ale zao lalana mahafinaritra ahitana fiadanam-po ahitana fahasoavana ary raha mitoy isika dia ahitantsika ny lanitra halleloia ary dia tahiny tompo rahalahy Jonathan ary dia i Paoly tsy mba mionona amin'ny famporisiana ny olona zany rehefa mifanena aminy ianao dia aprisihany ny soramary dia hoe nisy famporisiana ny Timoty handroso tsara araka nefa nataony ihany araka nefa natao zany hoe Timoty zany dia efa nandroso tsara ihany efa nivavaka araka ny teny ranavavy Fianarakoto teo fa zany Timoty zany dia hatramin'ny fahakeliny zany dia efa nibeazina tsara fantatsika fa ny dadany Grika dia ny mamany Jiosy ary mamany dia saro-piaro mihitsy ary nampitondra anazy nampianatra anazy ny fomba Jiosy ny fivavahana alleloia ary dia ny reniny sy ny renibeany moa zany mazava ho azy renibeany avy amin'ny reniny dia samy Jiosy ary dia nampianatra anazy ny fivavahana dia eo nikasy Loiza izy teo na Loisa na Loiza moa mety foana dia na Loizy koa dia zany hoe i Timoty dia olona efa mivavaka hatramin'izay tsy hoe voalohany izy no mivavaka efa hatramin'izay eritreretinao zany hoe natoko be tamin'ny asan'Andriamanitra ity Timoty ity ary efa natoko be tamin'ny asan'Andriamanitra izy dia hitan'ny Paoly ary rehefa hitan'ny Paoly izy any amin'ny Koritiana zao ke jery vetivety tsika any amin'ny Koritiana ny fotoana ny fankahitana izy mirahalahy voalohany any amin'ny Koritiana voalohany toko faha-efatra any andininy fito amby folo alleloia eny ny asan'ny apôstôly aloha ny tena nafaninanatra reo voalohany satria Paoly zany nandeha nitetiny tany dia nitetiny tany fandroana izy niverina andeha hitetiny tany fandroany Paoly tsy haiko tsika impirina vita nitetiny tany dia naka ny nirofony amin'izay Timoty hiaraka aminy hifanampy aminy amin'ny asan'Andriamanitra ty ny fankahitana izy roalahy voalohany asan'ny apôstôly toko faha-enina amby folo raha tsy fantatrao zany dia tonga tany Derbe sy Listra koa izy ka atao a Listra niteraky Timoty dia nisy mpianatra anankiray atao hoe Timoty zanaky ny vehivavy Jiosy izay nino fa jentilisa ny rainy Grika jentilisa hafa firenena dia ary tsara laza teo amin'ny rahalahy tany Listra sy tany Ikonioma izy ka tiany Paoly hoentina miaraka aminy
izy de nalaina izy ka noforano noho ny jiosy tany am'zany tany zany satria fantatra izy reny fa jaintalisa ny rainy ary raha nandeha nitetin'ny tanàna tao izy de natolo notandreman'ny olona ireo didina avoaka ny apôstôly sy ny lolona ary tany jerosalema ary niana hery finoana ny fiangonana sady ny amaro isan'andro rehefa fanena tamin'ny paoly zany a i timoty de fa hitan'ny paoly fa olona mazoto olona mavita asan'andriamanitra olona tia manao asan'andriamanitra ary tena hoe tsara laza izy tamin'ny fanaovany asan'andriamanitra ary de zao ny zavatra nitranga de tiany paoly izy alleloia de tiany paoly izy de netiny niaraka taminy ohatra zany za zany zao ohatra sendrasendra ohatra zany zao ohatra zao zany tsy hoe sendrasendra ohatra zany zao raisina ohatra za zany ohatra paoly tena ndalo ohatra de nahita ny rahalatody sy rahalahy jonatana ohatra zany de naninona zareo de tiako ry zareo satria zareo olona vonina hivavaka de netiko niaraka tamiko halleloia andeha ninona andeha hitory tenin'andriamanitra reo ankizy rehetrarehetra eo amin'ny groupe reo halleloia de anareo reo koa ary nareo koa de efa mitarika ihany koa ry ranabavy roly zao nitarika ny ranabavy arylala izany nareo efa mifampitaritarika teto ry anabavy iaja zao nitarity ny ranabavy itody tsy tadidiko izavy nareo no mifampitaritarika teto fa mifampitarika ranabavy mami zao tsy tadidiko nitarika anazy raha tsy diso ato iny hoe mety disokoa fa mifampitaritarika eto sika alleloia satria maninona satria hita fa vonina hivavaka de nitaritiny fa mialohan'ny angany aloha de zao raha vavitody koa nitarika raha vavitody a ranabavitody akasitraka anazy tsika fa ranabavitody io raha hitarika olona keto io tena mahafinaritra iaza skapatitsy nitaritiny a ranabavy me koa zany nitaritiny tsy fantatry izy avokoa nefa nitaritiny itody ianabavy itody fa izy mitarika olona mody tsy miteny fa any ambadika any izy mitarika olona alleloia makasitraka ranabavy itody ianao zany zao ohatry ny hoe paoly de nitarika an'ireo timoty rehetrarehetra reo ianao alleloia de tsika nge ohatry zany de mifampitarika eto tsika aza vela raha tsy mahatarika timoty ianao aorinanao rehetrarehetra ao eny am'zay toerana lehanao alleloia alleloia tokony hiteraka timoty daholo tsika rehetrarehetra zao alleloia fa mialohan'ny angany aloha zava-dehibe matsy nitenenako andreto mialohan'ny tena ny angany na de efa nivavaka aza de tsy navelan'ny paoly raha tsy ninaninona noforana aloha alleloia noforana aloha de iny koa zany izy nitaritiny anabavitody izy teo tsy hitako anabavy eme any le teo kay samia mba mitaritary mba miteniteny zay nitarika anazy teto nareo iza nitarika anareo mba sady vakivakitsika eto mba tsara fantatra ihany zany fa ranabavitody aloha zany no tena mpitaritarika eto alleloia sotra azy tsika miteraka timoty be deaibe alleloia de noforana aloha ny forana zany de zao mbola sadasada i timoty ny dadany grika jaintalisa ny reniny jiosy a jiosy paoly tsy ampy ianao mivavaka fotsiny fa ny tena mety aminao raha anaraka hainao de andao forana ianao de itsika tsy ampy atsika ny mivavaka fa forana ny fotsika forana ny fanahytsika de manao atao batisa isika de mandevina ny fahotana alleloia de netiny am'izay mety nanaraka anazy am'izay i paoly nge ohatra zanako nge ry avany ny fanahy masina oay ay ranabavy folo avoka raisika nitaritiny rahalatody itojo alleloia tsara fantatra daholo nge zany mba mahafinaritra nge mare an'zany de mahafinaritra zany de maharetatra amin'ny farany de toy foany rahalatojo apôstôly mitarika ny timoty ao arinao alleloia mahafinaritra zany de natsony timoty de nandeha nanaraka ny paoly hoy ny ten'andriamanitra hoe resy lahatra ny olona tao de natsanga amin'ny paoly am'izay zany amin'ny koritianina voalohany toko faefatra de ny fafito ambin'ny folo de hoy ny ten'andriamanitra hoe
koa mananatra ary noho izany de ny rako ho any aminareo Timoty zanako malalako sy mahatoky eo amin'ny tompo hitanao sady ny raisiny ka mbo naranta malala hony a alleloia ha zoky fe Armande Lalao zany any ambadimbadika any mitarika olona misaotra ranabavy bakay ny olona nitarika anazy teto Natalie ho nitarika ny $100 misaotra Natalie alleloia makasitraka atsika rehetrarehetra mahafinaritra nge mamaky an'ireny de zao rehefa niraisin'ny Paoly Timoty satria Paoly i Timoty efa nanaiky ho forana sady mivavaka zany ny voafora alleloia zanak'Andriamanitra de nanino de nentina indray ary tsy vita nety fa nirahany am'izay hoy Paoly noho izany de nirahako any aminareo eto zany ny asan'ny Timoty de iraka matetika mahenga hoe anivon'ny fiangonana iraka ianina iraka tena ara-baiboly reny ara-baiboly hoe ianina iraka ianina ohatr'izay de tsisy alana tsinana vavy Armande raha tala renao fa eto foana tsika tonga soa ianao alleloia de ny rahany izy noho ny antony anankiroa sady matoky tsara amin'ny asan'ny tompo alleloia tsy mibolilalila mihitsy neny Armande neny Soameva zany zahako any nitory teny any alleloia makasitraka akabe eny akabe tsanareo nge zahako any nitarika anareo teto fa misy le sasasasany fotsy hoe ianina nitarika any anina alleloia sady matoky amin'ny asan'Andriamanitra izy no tena tiany Paoly nisy fitiavana manokana misy ndraisin'ny Paoly ho zanany ho tahaka ny zanany malalany izy moa no teny anazy raha vakitsika nge ny tenin'Andriamanitra teo rehavana de zao tao amin'le Timoty faharoa teo moa ny tenin'Andriamanitra hoe izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra de mahasoa ho fampianarana voalohany indrindra aloha ny zavatra rehetra atao baiboly de tsisy afa-tsy tsindrimandrin'Andriamanitra no miteny alleloia tsindrimandrin'Andriamanitra no miteny i Paoly nge tsara fantatritsika fa i Paoly io fantatrao na tonga amin'ny Paoly lasa tena apôstôly ekena fa natsoiny Jesosy izy fa natonga amin'ny Paoly de nge vakitsika zany any amin'ny asan'ny apôstôly any misy tena ohatr'izao asan'ny apôstôly tokatelo ambin'ny folo nge vakitsika ny andiny faharoa nivavaka ny olona tao anaty fiangonana ary tamin'ny teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra Barnabasy sy Simeona izay atao hoe Niger sy Losio Kiriniana sy Meanena izay ny olonono tamin'ny Heroda mpanapaka ary Saoly zany eo mbola olon-tsotra fa izao andiny faharoa ary nanao fanompoam-pavahana ho an'ny tompo sy ny fadianina ireo na faraparany volantsika le tefatenantsika fa ifadianina olazaina aminareo ty any zany amin'ny faraparany terinandro ity alleloia ho ny ten'Andriamanitra hoe ary raha nanao fanompoam-pavahana ho an'ny tompo sy ny fadianina ireo de hoy ny fanamasina tanao mahatonga ny Paoly ohatrany io tsy olombelona noho ny fidy an'ny Paoly tsy olombelona noho ny fidy an'ny Paoly tsy hoe nisy fifidianana mandatsabato de hoe Paoly ataovy lasa apôstôly Paoly fa hoy ny ten'Andriamanitra ary rehefa mivavaka ireo de hoy ny fanahy masina mihitsy no miteny fanahy masina alleloia hoy ny fanahy masina atokano Barnabasy Saoly anao ny asa zay efa netsoko azy ary rehefa mifadianana sy nivavaka eo de nametra tanana taminy izy de nandefa azy fanahy masina mihitsy zany no niteny hoe Paoly irahako de fanahy masina koa namangy an'ny Paoly hoe Timoty atokany ary rehefa niainga moa ny asan'izy mbola tsy namela amin'ny Paoly raha tsy nametraha tanana mihitsy zava-dehibe ny fametraha tanana de nametraha amin'ny Paoly tany izy any amin'ny Timoty faharoa toko voalohany any de andininy fahaenina Timoty faharoa toko voalohany andininy fahaenina de nametrahany tanana mihitsy izy io napresiana ny Timoty tamin'io ny soramary de mbola hoe
any amin'ny Timoty faharotoko fahenina Timoty faharotoko voalohany andiny fahenina ny famporisihana ny Timoty mba hamelona tsara ny fanomezam-pahasoavana azo ny avy tamin'Andriamanitra amin'ny fivadikanana isika araka ny resakitsika natao tamin'ny groupe de io fivadikanana io 3 andro izay ho ataontsika tsy ho ela dia amelomana fanomezam-pahasoavana ohatra ny mihitsy hoe ary noho izany de mampatsiaro anao ny amelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra zay ao anatinao tahaka ny nametrahako tahaka ny fametrahako ny tanako fa tsy men'Andriamanitra fanahosa isika fa fanamahery sy fitiavana ary fahonona tena ko aza menatra ho vavolombelona ny tompontsika na hampifatiny ianao fa aoka ianao mpiombona fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra izay namonjy atsika sy niantso atsika tamin'ny fiantsona masina araka le teniko taminao teo hoe fanahy masina mihitsy nitarika azy fiantsona masina tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasana sy ny fahasoavana zay nomeny antsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola. Alleloia. Metraha-tanana zany Timoty tsofina rano izy fitsofany rano amin'ny fifadikanana amin'io indrindra ianareo fa mpanao asan'Andriamanitra ireo de ho tsofina rano de isy fanomezam-pahasoavana aninona ifo nareo zany tonga de afaka mananteny nareo fa aorianan'ny fivadikanana 3 andro io reo ankizitsika mpandray anjara reo de ho hitanareo fa isy fanomezam-pahasoavana miavaka am'izay zao zany ny fanomezam-pahasoavana ihany ny fivadikanana ataontsika moa de anasana antsika rehetrarehetra ianao io koa misy fanomezam-pahasoavana ny anatinao any amin'ny zoma lazaina antsika eto ny daty anaovantsika amin'ny fivadikanana de manomboka amin'ny herinandro ambony tsika manentana momba ny am'izany anamboaranao ny programanao fa ifivadikanana io de tena hoe betsaka ny zavatra ao andrandrentsika eo ambadika io. Alleluia. Alleluia. De zao ry havana malala tany mbola fampirisihana ny Timoty mba hamelona tsara ny fanomezam-pahasoavana fa ato am'le faharoa teo fampirisihana ny Timoty mbola androso tsaratsara kokoa. Alleluia. Noho ny teo aloha ndray tsika maky tenin'Andriamanitra vakiko io tenin'Andriamanitra ohatra ny voalohany hoy Paoly fa ianao kosa de fa nanaraka tsara ny fampianarako ny fitondrantenako ny fisainako ny finoko ny fandeferako ny fitiavako ny faharetako ny nanenjehana ny fahoriana zay nanjoa tany Antiokia tany Iconium tany Listra de ny fanenjehana zay niaretako ary ny tompo manafaka tamin'izany rehetra zany eny izay rehetra teo velona amin'ny toepanaaraka an'Andriamanitra de izay eo amin'ny Kristy Jesosy de enjehana ianao zany raha enjehana ianao kalma fotsiny ianao de mifalia ianao sambatra ny enjehana noho ny fahamarinana raha ny fahamarinana ny ijoroanao mifalira misy manenjika ianao fandratsy fanahy sy ny mpanoloko kosa de androso ratsiratsy kosa sady mamitaka no fitahana fa ianao kosa de mareta am'izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao satria fantatrao zay zay nampianatra anao izany fa hatry ny mbola zaza ianao de efa nahalala ny soratra masina zay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy izay soratra rehetra nomeny nitsindry mandrandriamanitra de mahasoa koa fampianarana sy fandresen-dahatra ho fanitsina zay diso ho fitezana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. I Timoty de tsy mba ny bilabila tsy mba ny vilivily tsy mba nanao tsirambina ny zavatra rehetrarehetra izay nananarana Paoly azy. I Timoty ry havana malala tsy hoe izy nandray an'ny Paoly hoe Andriamanitra fa noraisiny fa ny zavatra rehetra nataon'ny Paoly de avy amin'Andriamanitra nianatra rehetra zay nataon'ny Paoly zany de niraisin'ny Timoty 100% fa avy amin'Andriamanitra de nakainy de nekeny de narahany nanaraka tsara ny fampianarana izy ary tsy ny fampianarana ihany fa nitanterahan'ny Paoly hoe oka isika ho fitaratra ho an'ny mino de tsy nitendry zay nitorian'ny Paoly ihany narahany Timoty fa na ny fitondrantenany na ny fisainany na ny finony na ny fandeferany na ny fitiavany na ny faharetany. Hoy Paoly mantsy ny mpianatra manahafanay. Alleluia. Manahafanay. Paoly zany niteny hoe zao jereo za. Alleluia. De zay ataoko ataovy satria maninona ry havana malala Jesosy mitaratra eo amin'ny Paoly i Paoly tahaka ny fitaratra ihany. Hoy Paoly hoe ankehitriny tsy za tsony ny velona
fa Kristy ny velona ato anatiko. I Paoly zany ohatry hoe transparent be mihitsiny. Paoly zany ohatry hoe fitaratra. Ohatry hoe fitaratra mitaratra. Miroara, tena miroara io mihitsy. De zao ny olona mijery amin'ny Paoly. De Jesosy averino hitany. Azonao tsara zay. Ohatry hoe fitaratra zany Paoly. De Jesosy mijery hita eo amin'ilay fitaratra, de hitany mpianatra amin'ilay fitaratra. Zany inona zavatra tiana tenenina? I Paoly de niteny fa tsisy intsony ny velona, fa Kristy ny velona anatiny. De ny zavatra rehetra zay nataony, de nataony mitovy amin'ny Kristy. Paoly tsy mikavon'ila intsony raha nikavon'ila izy tamin'izany, satria zao Jesosy tsy mikavon'ila. Na amin'ny fampianarana, ny fitoriteny, Paoly tsy miteniteny foana satria Jesosy tsy miteniteny foana. Halleloia. Be ny olona ohatra hoe te hanao zavatra mampiomehy rehefa mitoriteny, de tapateniteny foana. Aleo ndray tsy manao mampiomehy, fa tsika tsy miteniteny foana. De zavatra nytenenin'ny Paoly ny olona zany de zao, manahafa anay. Aza mitady lavitra hoe ahoana ry nahitako ny fitondrantenan'i Jesosy, fa tonga de hoy Paoly, za mitondra tena tahaka an'i Jesosy, mitondra tena ho kristianina. Halleloia. Manana toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy. De jereo fotsiny aho. Manahafa anay. Halleloia. Halleloia. Tsy maninona ngery avana ianao raha hitanao ny pasteranao hitanao hoe tena mivavaka mandeha amin'ny fahamasinana, de arao izy. Ataovy na ny fomba fitafiny, ry ramatoa, ry pastera. De jereo fihetsiny. Zany nge mahasarotra ny toerantsika mpanompon'Andriamanitra. Jeren'ny olona ianao. Ary tandremo fa zay ataonao de eritreretin'ny olona fa mety. Any mampalelo misy matetika misy mpira la mpira zantsary. Na efa malaza be na mbola tsy malaza. De mahavarinana mihitsy tsy atsapan'ny olona hoe efa manao pataloha zany nge tena mampiseho ny faritry ny vatany, tena sarotra be amintsika hoe mahazo an'izany zavatra zany. Hoe io manao pataloha ianao ranabavy de hitan'ny olona daholo ny firafitry ny vatanao de maminavina fotsiny olona hoe ay anaty saina any misy zavatra. Sary-piaro Andriamanitra amin'izany. Ahoana ro isaky mijery zay mivady, ahoana ary ny tena tsy eritreretan'ilay olona mirara-pilazantsara hoe tokony tsy manao reny pataloha slim reny, pataloha mihitsy tsy voatery slim, ny vehivavy tsy fahamasinana nge reny ndray. Fa zao mahita an'iny ny olona de tena lafiratsin'ilay izy mahita an'iny olona de ozy ny olona satria le pira mety hoe hitan'ny olona hoe mivavaka be na tsy fantatro. De araka tena mampiona tena ohatry hoe fady mihitsy mba manao zipo zany rahalahy ny vehivavy na mpandiana inona. Mba hajerevo akaiky raha-pilazantsara fa mba tsy hanahy fotoana ny olona. Fa Jesosy no atao hita eo. Halleloia. De inona zavatra nitranga? Mahita an'iny ny olona de maninona? Ozy ny olona mety zany le izy. De olana be. De sahirana ny tena mitory. Tadidio avana malala fa ny tenin'Andriamanitra moa ny mampianatra antsika sy mitsara antsika fa tsy ny olona. De mindao tsika andeha araka ny tenin'Andriamanitra. Mindao tsika andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Andao tsika andeha tena hoe halleloia. Paoly raha niteny tamin'ny Timoty zay ataoko atao de satria fantatry i Paoly ny lalana ho alehany. Fantatry Paoly ny tanjona tiany atongavana. De nataony Paoly ny dingana rehetra anaovana atongavana amin'izany. Ary takatry Timoty ihany koa zany. De Timoty da narahany fampianarana, narahany fitondrantenany. Tena misaotra betsaka ranabavy fa izy le niteny teo. Ranabavy asina. Raha ohatra tsy hainao hoe ohatrany ahoana zany aminao akanjo fahamasina zany de resahana mampionina. Na mbola tsy hitanao koa raha mivarotra jupe lava reny de antany hoe ry aina sy ry mampionina. Endry anabaviana ny jupe tena mirezareza amin'ny tany mihitsy nisy fotoana ny eo.
fa resaka fahamasinana io ry havana malala ary tadivy anao na jupe lava a misy jupe afaka tsara foana ny mahita anao mahafinaritra ianao. Halleloia. Fa andatsika nahaka ny fitondratena araka an'Andriamanitra ry havana malala. Halleloia. Manahirana tokoa ry havana mahita an'izany araka ny tenin'ny Bafelina rakoto teo e. Be dia be ny olona mivavaka fa tsy voafory. Timoto mivavaka taloha fa tsy voafory izy. Fa noforana mihitsy aloha. Ary ny batisa dia famorana. Halleloia. Misy olona zao tantarako anao tena zara tena misy. Dekona le rangahy, dekona am-piangonana mahafana fo dekona tena oa. Fantatra ny asan'izany rangahy zany e. Ny asan'izany rangahy zany mpanera ao amin'ny fitsarana, mpanera. Dina ny asan'ilay mpanera. Misy olona manana dossier ao dia atonony ny olona iny. Raha teo afaka amin'io ianao dia manome an'izao anao dia izao ny fanarahantsika. Dia matahotra ny olona. Ary le olona amin'io ampitahory ny gara. Ratsy be misy ty dossier anareo ty. Tena ratsy tena fa ho karakaraitsika io fa aza matahotra ianao fa mila mandoa an'izao nareo. Dia mandoa vola indray mandeha le olona. Atsony indray. Ay tena enjana be ny zavatra iaingany. Tena hitako ny zavatra ataon'le olona fahavalao. Alohantsika misezaka ataontsika misy omentsika vola. Tena zava-misy zany. Na faly ny ao amin'ny fitsarana na tsy faly tena misy zany. Dia mampiororo olona isan'andro. Meo an'izao. Ry havana malala. Nefa izy manina amin'io? Dekona. Diakona any am-piangonana. Ny politika ihany koa ry havana malala sy ny fivavahana tsy miaraka. Be dia be indray ny olona mafana fo be amin'ny resaka politika. Ny mirehare hoe za mpiandry, za diakona, za pastera. Indrindra moa pastera miditra lalina amin'ny ino izy ty? Amin'ny any tsara baiboly zany raha Paoly mahita an'ireny dia hoy izy Paoly tsy mety io. Tsy mety io. Amin'ny politika zany raha tsy maintsy mandainga ianao. Tsy tena tadidinao zay fa tsy maintsy mandainga ianao. Izy tianao amin'izay fotoana izay Andriamanitra samy politika. Mivavaka ianao fa tsy voafory. Halleloia. Mivavaka ianao fa tsy voafory. Fa ozy isy Paoly. Ny amin'ny Paoly dia izao. Ny endrina anarina ozy Paoly. Halleloia. Izay te ho velona amin'ny teo-panaraka an'Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy dia enjehana. Raha tsy fanasy sy ny mpanolo kosa dia androso hiaratsiratsy kokoa sady mamitaka ny fotahana. Tiro misy antso avo ataoko anareo rehetrarehetra. Eto amin'ny fikambanana, eto amin'ny fandarana ny ramoka izao izay taritinay mivady dia tsy mampirisika an'izaniza hifampindram-bola na hindram-bola na hitrosatrosa. Ny antony mahatonga amin'ny teny izany dia izao nandefa publication androany ary teneniko antsika rehetra izay mihaino eto izany zavatra izany. Ny ratsy kely lalana ary izaho miteny anareo fa efa manao ny hevitra rehetra ny olona amin'izao fotoana izao misoloky. Ary ny olona tena tian'ny olona mindra solokiana dia olona mpivavaka. Ny olona mpisoloky, ny olona dia tsy matahotra an'Andriamanitra fa matahotra ny olona. Raha ampisafidianao zany dia olona ny atahoran'olona no Andriamanitra satria Andriamanitra ohatran'ny mbola tsy hita. Raha mangalatra ny olona dia aleo mangalatra amin'ny kristianina. Satria ny enireny ny antsika dia aleo miandry an'Andriamanitra, aleo fa isy Andriamanitra. Aleo reo azy ihany. Fa raha olona tena maditra reny tsy sahan'olona solokiana satria reny tonga dia mampigatra. Reny tonga dia mitory, mety tonga dia mamono mihitsy azy. Fa ny kristianina raha misy maka ny lambanao dia meo azy koa ny kapanao misy mamely ny takolako akavidy meo azy koa ny akavanana dia mora amin'ny olona no misoloky. Ary ny olona hisoloky dia any am-pivavaka izy ny mandeha. Manafatra anareo zany izay. Ity fandarana ity dia fandarana natao hanafahana trosa fa tsy natao hampiditra trosa. Raha eto amin'ity fandarana ity ianao no misy olona miteny pindramy vola indrindra mety hiteny olona io fa mifandray be aminay, mifankalala be aminay ary mahavariana nisy zavatra nitrango ohatr'izay tato
manaraka antsika eto le olona alainy ami daholo na rehetrarehetra manafatra eto zany alainy ami daholo nareo a de resahan'ny tenin'andriamanitra de mifankahita ato anaty fandarana ohatr' zao tsika tahiny tompo de eo a de alainy ami anao alainy ami a zara teo efa alainy ami a de ny zavatra fantatrao a vao mahita anazy manao demande de hoy zany namandralarady ty a olona mahafinaritra zany a de miresaka ianareo rehefa miresaka ianareo de teteziny am'izay nareo de indramany vola daholy am'izay de aza manome ninonina olana za tena miteny anareo a fa tsisy be trosa ohatranay nareo reo fa nitrosako be deabe fa za nampianarina tsy trosa tsondry nanomboka tam'izany vavaka ary tsy trosa ny nanafahako trosa fa fahasoavan'andriamanitra nylatsaka tato anatiko de nanokatra lalan'andriamanitra tsy tamin'ny alalan'ny trosa misy olona marary any aminao mila fanafody andao etsika bavaka ary ny eto solution ara-pivavahana ara-pinoana fa tsy solution ara-bola misy hoe ralana darado mba ampindramana zao ko raha ampindramana zany ve moa ravina ko tsy efa nampindramana daholo reo letina bavaka reo misy olona amreo any Koety misy olona amreo reo sahirana ara-bola nge ravana misy olona eto tsy hoe any Koety fa misy olona eto manana olana ara-bola fa vitany vavaka fa raha fampindramam-bolany de davinao a de tsy eto amin'ny groupe andramokaiza anao mandeha fa any am'ireny mpanao asa soa be deabe reny ary mitandremy ianao fa sao voafandriky ny devoly am'zany anao meny voly anao de zay koa ny amin'ny fanahanao fa tsisy tsy vitany vavaka eto za zany miteny anareo mitandremy ianareo tahiny tompo rahavavy tahiny tompo rahalahy tahiny tompo ranada zary se misy olana ohatr' zao fa de mba ampindramy vola fa ohatr' zao tsy tompona andraikitra am'zany zay ary nahitanao manaraka eto zany olo zany na miresadresaka eto a tsisy idiran'ny radorakoto salamy zany fa tsy natao findramam-bola eto fa natao anafahana trosa tsetsatsetsatsyatra nefa zavatra ngezabe mihitsy ny zavatra tenaiko zay halleloia mahelotsika de verina am'le teny teo am'izay tsika hoe efa zay ny vitany Timoty de napresian'ny Paoly any izy mbola androso bebe kokoa fa ianao kosa maharety tam'izay zavatra efa nianaranao sy nampinonanao tsy fantatry Timoty zany taloha fa nampianariny Paoly azy ary nefa nampianariny Paoly azy de naninona ihany koa de nampinona azy ary avana malala izay de miteny aminareo foana manao hoe izay eto amin'ny fandarana eto de miezaka andro aman'alina mitory ny fahamarinana de ny fahamarinan'ny tenin'andriamanitra de le tenin'andriamanitra tsy misy kilema hoy ny tenin'andriamanitra ny soratra etra nomen'ny tsindromandrin'andriamanitra de mahasoa halleloia romanina toko fa 10:24 ao na ny tenin'andriamanitra fa izay rehetra voasoratra fahiny de nosoratana ho fianaratsika ananatsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina ny tenin'andriamanitra ry havana malala de zao mahasoa aloha melohan'ny mahafinaritra tsy voatery hafinaritra anao daholo ny teny ny zavatra lazainao amin'ny baiboly ny zavatra tokony ataonao fa nefa na de zany aza de mahasoa halleloia ary mahasoa de fampianarana atsika de fandresen-dahatra mampianatra atsika ny lalakale atsika mandresy lahatra atsika ao anatin'ny fisalasalana ianao misy zatra mampisalasalanao de baiboly jerena halleloia rehefa misy fisalasalana ianao misy zavatra tsy maharesy lahatra anao ny baiboly ny afaka andresy lahatra anao ary ao daholo ny fahamarinana rehetra no hitanao tsisy fahamarinana tsy hita ao anatin'ny baiboly halleloia fampianarana fandresen-dahatra fantsiana zay diso zay foana le miverina am'le izy hoe be de be ny olona miteny hoe tsika tena aza mitsara mba tsy ho tsara iny rehefa misy fotoana ianao ohatra mitory hoe ry havana tsy fihinana ny biby maloto aza mitsara mba tsy ho tsara iny ka tsisy mitsara angety ny olona mihinana koa ary ny olona tsy mihinana koa ary mba tsara inareo sy efa mihinana tsy apaha firy ngayaka dra velona any an-danitra ka tsika tsy hoe mifampiino izy ty mifampitsara fa tsika rehetra samy ahitsy ny tenin'andriamanitra am'izay zavatra diso
na ataontsika na iainantsika na tenenitsika na fitondrantenantsika sy ny rehetrarehetra dia ny tenin'Andriamanitra izay tsy nosoratan'olombelona, tsy nosoratan'olombelona. Ny tenin'Andriamanitra izay tsy nosoratan'olombelona. Petera faharoa nge zay isika jety anazavako anao an'izay. Petera faharoa toko voalohany andininy fa roapolo. Hoy ny tenin'Andriamanitra fa fantatrareo voalohany indrindra andininy fa sivy amby folo. Petera faharoa toko voalohany andininy fa sivy amby folo sy faharoapolo. Ary manana ny teny faminaniana atao mafiorina kokoa sika. Ko raha mandinika zany nareo dia manao tsara fa toy ny jiro manazava amin'ny fitoerana maizimaizina zany mandra-pazava ny andro ka miposaka eo am-ponareo ny fitarik'andro. Inona zany? Ny tenin'Andriamanitra. Halleloia. Andininy faharoapolo. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy misy faminaniana avy amin'ny sitrapon'ny olona teny aloha rehetra, fa avy amin'Andriamanitra izay nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny fanamasina azy. Ry havana malala, eto tsisy mitory zavatra tenen'ny olona zany. Tsy azo atao zany. Tsy azo atao no mitory sy ny zavatra hevitrao anao fa araka ny fitarian'ny fanahy masina. Ka tsika rehetra samy ahitsy ny tenin'Andriamanitra. Tsika rehetra samy tezaina amin'ny fahamarinana ho ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra no mitahiry antsika ao anatin'izany. Ry havana malala, za dia teny aminao androany. Izay eto isan'andro dia tsy mitsahatra amin'ny manafatra anao. Isan'andro tsy mitsahatra ny manentana anao tahaka ny nataon'ny Paoly tamin'ny Timoty, tamin'ny Titosy, satria ny tanjonay dia izao. Tsy ny hoe ampijaly anao na haneritery anao. Ekena ry havana fa ny tenin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra dia ohatry somary tery anao. Ny tena marina tsy tery, fa boripoly koa ny tena hoe voageja manodidina izay, fa tsy tery. Zany hoe voageja, misy zavatra hitanao hoe misy fenitra, misy zavatra mamefy anao hatreto tsy azonao atao tsony. Hatreto tsy azonao ioarina tsony. Dia ohatry ny mahatsiaro ianao hoe raha miohatra amin'ny olona, ny olona atao mibolila ary, fa ianao ohatry ny voageja manodidina. Fa tsy tery. Atao izay miteny anao. Mampianatra anao foana eto isan'andro isan'andro. Dia tsy noho ny inona akory, fa noho ny fahitanay, ny fahatsapanay, fa tamin'ny alalan'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ry havana malala, no nahatonga ny fahasoavan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanay. Ary izahay dia olona miaina eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Androany zao zay ny aina fahasoavan'Andriamanitra mahafinaritra. Halleloia. Nefa izay aiza? Eo ambanin'ny lalàn'Andriamanitra. Fa tsy mba eo ambonin'ny lalàn'Andriamanitra. I Paoly koa dia teo ambanin'ny lalàn'Andriamanitra. Fa miaina ao anatin'ny fahasoavana. Matory tsara zay tsisy manakendakeny zay amin'ny alina. Tsy velomin'ny fanafody zay vao mifoha. Tsy fanafody no mitahiry anay fa ny rivotra iainanay men'ny Andriamanitra anay. Ny fahasoavana rehetra tokony ho anay, ny anina sahaza ho anay, homen'Andriamanitra anay, ary miaina eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Tsy taizana aretina. Halleloia. Tsy voafatotry ny fatopatotra isan-karazany, ny fangejana isan-karazany. Eo ambanin'ny lalàn'Andriamanitra, eo ambanin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra, eo ambanin'ny fitarihan'ny tsindrimandrin'Andriamanitra, fa halleloia, eo ambanin'ny fahasoavana maharitra mandrakizay. Ka ny amaranako azy dia izao ry havana malala. I Paoly hatrany ampigadrano. Zay tsara Paoly efa tany ampigadrano Paoly alohan'ny hafatesany. Dia izao ny zavatra mba amin'ny Timoty faharoa io nanavatra ny Timoty izy. Any amin'ny Timoty faharoa toko faefatra andininy fasily nge vakitsika maranako azy. Alohan'izay aloha dia izao. Anao nge vakiko aminao mihitsy amaranako azy vakiko aminao daholo reto rehetra reto. Halleloia. Ho tahian'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Fa makiko anazy lava be ty no amaranako azy. Dia tsy hanazava intsony fa ho azonao amin'izay tsy lava be ny toritentsika. Mba vakitsika nge ry havana ny Timoty faharoa toko faefatra ka ny andininy voalohany hatramin'ny hatrany fahaenina ambin'ny folo. Koa eo anatrehan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay hitsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako mafy anao mitoriny teny mazotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana
mandrese lahatra mampirisi mananara mafy amin'ny fahariposy amin'ny fampianarana rehetra ao avy ny andro zay tsy azakan'ny olona fampianarana tsy misy kilema fa ngididy sofina izy de amory mpampianatra ho azy araka ny filandry tsy am'izao fotoana zao hoe zany riavana malala mangididy sofina ngeny olona reny riavana amin'ny eny tenin'Andriamanitra de alohan'ny olona manangana mpampianatra amin'ny mety ilay miteny amin'ny fonana mety na tsy mety ny ataony de ny aleloa sy ny amainina sy ny mahereza ihany tsisy mibedibedy tsisy miteniteny ary ampialany sofiny amin'ny tena marina tokoa izy ka ivily amin'ny anganongano izany tsy itsika moa hitany anganongano be deabe am'izao tafiditsy ny anganongano be deabe ngeryavana anaty fiangonana am'izao tafiditra ny anaty anganongano be deabe kreny ty efa teneko ana hoe treny foana allô Jehova Jehova ty alleluia ampialany sofiny ka ivily amin'ny anganongano fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra miareta amin'ny fahoriana ataovy ny asan'ny evanjelista taterao ny fanomponao asan'ny evanjelista mamaky lay any am'ireny mbola tsisy mitory reny reny olona mbola tsisy mitory reny torio reny mamaky lay alleloia alleloia andiny fa enina ary zao de efa atolotra zao de efa atolotra sady ary efa mbe akaiky ny andro fiarako efa niady niady tsara natanteraka amin'ny fiazakazahako a nitahirin'ny finoana nampilendalendainy Paoly a Timoty teto hoe raha za fa tanteraka amin'ny fiazakazahako efa nitahirin'ny finoana ary Timoty ary zao de tehirizina ho azy sary-boninahitra sary-boninahitra ny fahamarinana zay omen'ny tompo tsara marina ho am'izay andro zay ary tsy ho ihany fa ho an'izay rehetra tiany fisehoany zany hoe na ho anao na ho an'ny Timoty mahazo mananteny ianao ry Timoty fa ianao efa nanaraka tsara ny fampianarako nandeha araka ny lalana nalehako raha misy sary-boninahitra ho de misy koa anao zay ravana malala tena manana fanantenana mingeza be fa raha tsy mivilivily zao lalantsika zao de ho any an-danitra isika eto ambavaka tsy vilivily mandrak'izay fa mitoky am'ty GPS zay fatram'izay taona maro lasa zay de ny baiboly ato ihany tsika tsy miala ato tsika ninona niza mbola hiteny fa nahita fahitana de niteny jesosy zao ny ato ihany le tsika alleloia tsy mivoaka ato tsika ato amin'ny baiboly alleloia ho anao koa zany fanaovambeloa masiafatra efa ny ponjy izy nampanatsony Timoty mbola nafarany mbola nanafatra efa ny amponjy efa ho atolotra fanaovambeloa masiafatra ny amin'ny andiny fasivy mazotoa akaty amiko faingana ianao fa Demasy efa nandao reny zany le olona niaraka tamin'ny Paoly fa niala fa i Timoty efa tsara afatra hatramin'ny voalohany tsy niala azamba Demasy ianao fozany hoe za Timoty satria ty zao fiainana zao izy ka lasa nakany Tesalonika Kresika nakany Galatia Titos nakany Dalmatia Luka ihany no eto amiko alao marika ka hoeto miaraka aminao fa mahasoa amin'ny fanompony izy nanafatrafatra izy zany teto Demasy ny ratsy toerana indrindra teto mbola tia ny fiainana zao tontolo zao lasa izy nandeha nakany Tesalonika any amin'le tanàna be feno fiainana Tikiko ihany no de irahako any Efesosy ilay kapotina velako tany Troasy tao amin'ny Karpo de eto raha makaty ianao ary ny boky indrindra fa ireo boky oditra alleluia nampalahelo io tantara io teo amin'le hitanao hoe fa ohatran'le mpanoratra malagasy efa ianao mpanoratra malagasy Zira Beravelo rehefa namono teny izy tsy nahazo nationalité frantsay de namono teny de alohan'ny hafatesana mbola tsy hainao zany tantara zany ngamba de nihinana poziny izy de rehefa nisy poziny izy de efa nasiany taratasy fanoratana teo nikité groupe Demasy tena nikité groupe Demasy satria ohatry tsy mety aminazy mbola tsy voafory Demasy azamba misy Demasy tsony eto alleluia misy ihany ny Demasy efa lasa fa tsy voatery lasa any am'izao tontolo zao fa misy kosa aloha tena hita maso kosa hoe lasa ny am'izao tontolo zao tsy hoe miala eto kosa ny olona de tsy maintsy hoe tsy mivavaka fa misy kosa aloha ny ala teto tena mampalahelo mampalahelo de Zira Beravelo namono tena de ny nampanafoty izy de mbola tsy tonga de maty eo fa le de mitsotra izy de mitantara amin'ilay tsy haiko rehefa isy namaky an'izany nareo za mantsy tia mamaky asa soratra de rehefa namaky izy alohan'ny afatesany de mbola le zavatra rehetra eniny rehefa le izy andeha ho faty de mbola soratany de sao izy mitsangana kely ndray rehefa le tady ho faty iny mbola tsy maty
de manoratra aingany ilay milina fanjairana de aterony amin'ny anina le anina de omeo an'ny anina zay tiako manavatra de ohatry ny kopoly nafarany daholo raha makaty anao de mba eto le boky indrindra fa reo boky oditra baiboly zao zany tenin'andriamanitra zao zany alleloia alexandro panevarany efa nisy raha tsy aby loatra ny tompony amala zaraka ny asany tanàny tantarany hatramin'ny alahelony tandreminao ihany izy iny fa nanohatra fatratra ny teninay rehefa paoly manafatra anao tandremo ianina iny za zao tena nafatra anao an'izay de mitandremo ianao le olona mba nanenjika ny anao sy ny fivavahanao reny mitandremo ianao am'ireny tamin'ny nandarako voalohany ny analantsiny ny tenako de tsisy nomba fa nandao avoko izy rehetra aza mba isaina hoenina ane zany ka rehefa nytombony tsangana teo anilako ka napaira mba ho tanterahana tokoa ataoko amin'ny fitoriteny ary mba horenin'ny jentilisa rehetra izany ary izao no vonjena teo ambavan'ny lioana ary ny tompony anapaka tamin'ny asa ratsy rehetra ka namonjy aho any amin'ny fanjakany any an-danitra ho azy ane ny voninahitra mandrakizay amainy ina moa nataon'ny paoly teto nataon'ny paoly teto de zao nanafatra amin'ny timoty ny amin'ny zavatra rehetra zay azona farany satria timoty de tiany a handroso a ho tonga any an-danitra ianao ry avana rehefa mba misy zavatra farana anao raha hitanao ihany hoe misy vavaka mivany ato am'izao fandarana zao de tsy ny vavaka ihany mivaly ihany no raisinao eto fa raiso ny fananarana eto fa isika de manana tanjona mazava tsy miova mandrakizay fa ho any an-danitra isika manafanay andaotsika hanompo an'andriamanitra andaotsika hitandrina zay didin'andriamanitra fa zany no ahatafavoaka ny fiainatsika ary ny tenin'andriamanitra de tsy voatery afinaritra ho amantsy anao fa mahasoa ary rehefa tonga eo am'izay mahasoa zay ianao ka hoaninao tsy asianao very ho tonga amy sady mahasoa no afinaritra ny fiainanao de mahereza ianao de mahereza mirosoa efa nandroso anao hatram'izay fa mandrosoa bebe kokoa etsika mbavaka ny fivadikanana 3 andro zay ataotsika amin'ny faraparan'ity volana ity zao sady efa manasa anareo zay rehetra mazoto afarana sady ianao mila manana zoom ianao manana le application zoom de miaraka tontolo ny androtsika mandritry ny 3 andro am'izany fotoana izany mahereza isika ataotsika ty raha mafinaritra be teny teninao andriamanitra de mino fa nanitsy ny diso nandresy lahatra ary nitaizananao tamin'ny fahamarinana indray ny tenin'andriamanitra tamin'ity androany ity ataotsika nao anty teny teninao andriamanitra alleloia fahasoavan-dehibe de ho tahin'andriamanitra sika rehetra mahereza daholo alleloia teninao andriamanitra
Andao ravana ataontsika tonombavaka izany toriteny sy izany hira izany dia andao tsika hiteny hoe Jesosy hampalalao any fahamarinana taovy tena tahaka ny Paoly sady hay ananatra ataovy tahaka ny Timoty manaiko anarana. Halleloia. Azo antoka fa voavonjy tahaka ny Paoly i Timoty satria nanaraka hatramin'ny farany. Tsy mba tahaka ny Demasy izy fa izy tena nanaiky fa fanitsiana ny diso ny tenin'Andriamanitra. Izy tena nanaiky fa mahasoa ho fampianarana ny tenin'Andriamanitra ary izy tena nanaiky fa fitezana amin'ny fahamarinana. Ravana malala mila tonga tanteraka isika amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika ho vonona tsara, tena vonona tsara mihitsy amin'ny asa tsara n'Andriamanitra rehetra. Afaka mangataka ianao androany hoe za Jesosy za koa. Halleloia. Za koa androso a Jesosy. Za koa Jesosy tena tario lalana ampianaro Halleloia. Mila mianatra isika, mila ampianarina fanahy masina isika dia ho tonga mpianatra mahafatra-po tahaka ny Paoly sy ry Demasy. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotranao zay Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity. Misaotranao zay Jesosy ny amin'ny fitahinao, ny fitantananao ny fiainanay Jesosy. Mankasitraka anao zay Jesosy satria tena nitahinao sy notantaninao zay ka tanteraka teto iray izany fitoriana izany. Matoa Jesosy malalo fa ny tananao mahery dia efa mametraka amin'ny alalan'ny fanahinao masina izany teny izany ampon'ny olona tsirairay avy reto Jesosy malalo. Ary dia tahio Jesosy mba hamoha avy zato eny izany teny izany. Dia engany izay rehetrarehetra eto samy ho tezay ny teninao, samy ho tehirizy amin'ny teninao anatin'ny fahamarinana Jesosy. Azo izay androany mangataka hoe azarianao zahay, tahio zay tsirairay avy reto, tahio tena hoe tahio tantano amin'ny sandronao mahery amin'ny tanam-pahasoavanao fa tena milanao, tena miandrandranao Jesosy, miandrandranao. Matoa Jesosy malala fa amin'ity androany ity dia voahitsy izay tsirairay avy. Ary manomboka eto dia tsy kristianina mivavaka fotsiny izay fa kristianina voafora noforanin'ny teninao Andriamanitra ary te handeha araka ny sitraponao ho voninahitry ny anaranao. Dia izay rehetra diso eo amin'ny fiainanay dia ho ahitsy ny tenin'Andriamanitra, ho ahitsinao amin'ny alalan'ny tsindrimandrinao Andriamanitra dia ny teny izay voasoratra araka ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy peraka aminao izao fandarana izao mba tena molavola olona tahaka ny Paoly namolavola an'ireo mpianany rehetrarehetra ireo Jesosy dia ho volavolain'ny teninao eto izay mandra-piavinao Jesosy. Tehirizinao amin'ny fahamarinana izay mandra-piavinao Jesosy dia ho tahinao izao fandarana izao aharitra mandra-piavinao. Halleloia. Izay koa vonona raha teo Jesosy fa mombanay ianao isan'andro isan'andro, mehoery metanjaka. Ho tahinao ny mpitoroteny rehetrarehetra eto, ho tahinao izay tsirairay avy, ny mpijery, ny mpanaraka rehetrarehetra mba ho ahitsy ny tsindrimandrinao isan'andro mba hahatonga anay ho tanteraka ary hahatonga anay ho tafiditra ny lanitra. Misaotra Jesosy ny devosiny Satana dia afatrao amin'ny rahanao tsy afaka hitsaingoka na dia litera iray aza tamin'izay rehetra nafafy teto tamin'ity androany ity fa ho tahinao avokoa izay tsirairay avy reto. Tsy misy na dia litera iray aza voatsaingoko ny devolo tao anatin'ireny fa hamoha avy zato eny anatin'ny fondrolona tsirairay avy. Misaotra Jesosy malalo. Halleloia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao mpandrotsika ny vavintsika Erika avy eto Frantsa ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompana bavy Erika. Tany tompo pastera, tany tompotsika rehetra ilay ara-ivavaka isika. Ry Andriamanitra iray tsara indrindra misaotra aminao izay fa omenao izao fotoana man'izao indray misaotra no tananao nefa ny andro iny Jesosy mafana indray eny ambany izany mafana indray mandray ambany manokana izany. Tena hoe miteny teto tokoa ianao satria ianao mihitsy ny teny sy mitondra ny teny tao ambavan'ny mpanomponao. Makasitraka Jesosy fa mampianatra anay indray ny hiroso bebe koa amin'ny asa
manatra anay isan'andro Jesosy tahaka nanarany Paoly amin'ny Filipy ihany koa moa Jesosy dia tahaka izany koa ny ananaranao anay amin'izao fotoana izao. Mba tena hijoroana amin'ny fahamarinanao, anaovanay ny asanao Jesosy irosonay bebe fotoana izany asanao izany. Fa izany no tena fahasambarana lehibe indrindra. Indreto izay Jesosy dia nihainao izany teninao izany ampianaro isan'andro izay amin'ny teninao mba hitambonay amin'ny asanao, mba hitambon'ny fononay Jesosy indrindra amin'izao faran'izao. Aza velanao hivenjivenjy ny fanahinay, aza velanao atototoa izay fa mandrakariva Jesosy malala. Dia izany teninao izany dia ho fahazavana ny fiainanay Jesosy ary fanilon'ny tongotra tehirizina tokoanay izany Jesosy ary tena hiasa amin'ny fiainanay fa tsy mpiaino fotsiny izay fa tena hakatoa izany teninao izany Jesosy malala. Dia misaotra Jesosy tamin'ny fandaharana androany, misaotra tamin'ireo nitondra ny teninao Jesosy, misaotra tamin'ny pasitera nanovelatra izany teninao izany tena nahakasika amin'ny fonay izany moa Jesosy fa dia indray ny resinahitra amin'ity androany koa ny anaraka anao, ny anamboatra ny fomba fandeha, ny fomba fiampanitsiny lalana Jesosy fa tena hoe anaraky ianao. Ankehitriny Jesosy malalo mitondra mahavaka indray amin'ny firenenay izay Jesosy tsisy ny afinanao izany firenenay izany, fantatrao ny mbola ady hatrehan'ny firenenay Jesosy fa mbola ao anatin'ny ady mafy ny firenenay fa indio amin'indra foanao izany firenenay izany, manindrafo amin'ny firenenay ianao Jesosy fa sy ny fomba malagasy fa resy lahady anaradianao mba tena alaiko ampianarinao, ampiasainao bebe kokoa Jesosy efa be ny olona ampiasainao amin'ny firenenay fa mbola ampitombonin'ny ohatra Jesosy fa tena hoe andray ianao, mba tena hoe andeha amin'ny fahamarinanao, anao fahamasinanao dia hitandrina ny didinao. Dia jerevo manokana Jesosy ny firenenay indrindra amin'izao ady mafy amin'ny sarotro izao, indrindra ny valanaretina mianaka izao Jesosy dia efa manomboka mianaka indray ny any amin'ny firenenay dia ianao Jesosy anasitrana izany taninay izany, anasitrana ny olona rehetra izay mandalo ao anatin'ny aretina Jesosy, ao anatin'ny olana Jesosy dia vangio amin'ny endrafonao ianao ny hamany olana maro fa be ny olana amin'ny firenenay na tokantrano izany na ny olana arak'asa izany na ara-bola na amin'ny fitadiavana isan'andro Jesosy tena hoe mafy ny fitadiavana ny hanina hohanina androany fitadiavana androany ireny Jesosy vangio amin'ny endrafonao mamelany ny helim-poroka malagasy Jesosy dia jerevo amin'io Jesosy ireny any ampon'izy ireny Jesosy hoe voahilikiliky ny olona izy ireny Jesosy fenao kosa tsy manara eny izy ireny satria ianao efa nilaza hoe tsy sitrako ny habatesany ratsy fanahy dia mahazo anjara aminao koa izy ireny fa vangio manokana Jesosy eo ihany koa Jesosy mitondra mbaratonga isan'ny tsirairay avy Jesosy dia vangio amin'ny endrafonao mandeha marina no fahamarinanao dia matoky sy nino Jesosy fa izay rehetra nandray ny teninao teto dia tena hoe andray ao koa izy ireo fa amofo tsara ao anatin'izao izany teny izany toy indray izay Jesosy dia apetraka feno am-pelatananao izao hoan'izao mba hanananay toromaso mamy ahafahana miatrika ny indray Jesosy ahafahana miatrika ny fiainanay, ahafahana manao ny asanao dia era sy laza zonahitra ho anao irery ihany. Aleluia, amen. Aleloia, sorantsika n'Andriamanitra ny nampavintsika Erika izay nitondratsika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay dia tapitra tokoa ny fiarahantsika falibe nahita anareo raha mbola sy tonga eny amin'ny ranolanitra Jesosy dia eo aneto indray tsika rapitso dia miaraka amin'ny ekipa hafa vaovao indray dia za matoky sy mino fa ny zavatra izay niarahanay tamin'ny rahantsika teto dia voarainao tsara ary dia ahitona vokatra eo amin'ny fiainanao any ny fanarahanao an'izao fandaran'izao tamin'ity androany ity dia makasitraka tamin'ny fotoana izay laninao teto mino fa tsy alamaina ianao Andriamanitra manga manokana ny tokantranontsika tsirairay avy izay no ela fa dia rapitsika miona ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika nefa mbola mitoy foana ao amin'ny akiradio www.andramokaizao.com ahafahanao mihaino no japeo akiradio izay mandeha andro aman'alina isan'andro tsy tapaka mihitsy ary misy tolotena isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 alina rapitso mandalo enonao indray zao fandaharana izao amin'ny folo raha mbola sy nenatra amin'ny voalohany ianao dia amin'ny 2 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 alina ihany koa dia mbola misy toriteny ankoatr'izay ny hirahira izay alefany mampionina lahatra eo dia mino fa nalafanginanao ny akiradio dia efa manomboka izy koa moa zao ny fandaharana ankoatran'ireo rehetrarehetra izao
de hiditra ao a ny fandarina zay ataony anabaviaina tadio fisaky ny amin'ny enina maraina de misy an'ilay teninaina izay zarainy anabavintsika aina amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay amin'ny teny allemand de ao ihany koa ny fampianarana sakafo a izay ataony anabavintsika soa meva isaky ny alahady a de andeha ao amin'ny radio daholo zany a mandra-pianaritsika ny fandarana hafa izay a ataon'ny ankizy hafa ihany koa ho voninahitryandriamanitra zany rehetrarehetra zany ka de misaotra atsika rehetrarehetra misaotra anareo ihany koa fa de hanomboka somatsara ny hetsika gamalela zay ataotsika izay gamalela moa groupe gamalela de lay manampy ny sahirana any Madagasikara ka de ny zavatra ho ataotsika ho hitanareo a manomboka amin'ny herinandro ambony io fa de andre tatitra eto nareo fa de tsy hanao hetsika takany totsika tsontsika hoe manome indre mandeha na manome indritry ny ray volana sy tapany fa hoetohana foana hotohanantsika ratsakafo foana misy hoe pepe hotohanantsika ratsakafo mandrapatonga ny vakansa raha tahiny tompotsika ka misy foana amin'ny kitapom-bolatsika de hotohizantsika foana mandrapatonga ny vakansa zany fanohanantsika ratsakafo a ny ankizy zany tsy teny zavatra be fa ho hitanareo ny zavatra konokonono ny ankizy a ao anatin'ny groupe Gamaliela izay tsy hoe izay mivady irery fa reo ankizy ao groupe Gamaliela reo ny tena anisan'ny mivory miady hevitra amin'ny zavatra zay tokony atao de makasitraka anareo izay efa nanohana onerin'Andriamanitra avy zato eny anie arivo tsy manapataperana de atraika amin'ny taranaka fanamandimby anie zao fahasoavana soa ataonareo a ho an'ny madinika zao marina fa mivola zay menareo tsy ho an'ny ankiradio tsy ho an'ny fandarina andramoka izao fa ho an'ny sahirana apitsika any Madagasikara ka raha misy voatsirambony tananao tsisy kely tsisy be tsisy aty kely na ty be fa zay kely any aminao na be any aminao matambatambatry tsika reny a ataotsika takamodimy sazandrandro isoratsika an'Andriamanitra tadio zany fa hitoy foana io zavatra io fa tsy hanao zavatra indray mandeha manome akanjo indray mandeha tsika na sakafo mandritra ny ray volana sy tapany ohatr'ilay toetsony fa ame anoana ratsakafo foana isanandro zany fa sahirana ny firenetsika sao de mba tsika no atsangan'Andriamanitra hitahinana zany a firenetsika zany ka de misaotra tsika rehetra de Andriamanitra ane a amaly fity atsika tsirairay avy a de voninahitra de ho an'Andriamanitra rery any a misaotra anao nahatra ny hatramin'ny farany a halleloia amen mahereza daholo